Ny resakitsika androany zany de momba ny firotainan'ny olona mahakasika ny zava-mitranga rehetra aty États-Unis satria be da be ny nanontany tao hoe par rapport am'ireny ordre exécutif zay nataon'ny filoha amerikanina sy ny ireny ahoana ny fiantraikan'ireny amin'ny indrindrandrindra moa ilay divy loteria zay ataon'ny fanjakana amerikanina isan-taona. Be da be zany no miahiahy hoe ho foanana ve reny, possible ve hoe ho foana sy ny sisa. De efa nisy vidéo nataoko momba an'izay tany aloha tany fa androany zany fanamafisana kely fotsiny an'izay vidéo zay afaka jerentsika izay de hitondra fanazavana kely vetivety ny hoe mety possible ve sa tsisa ohatry ny ahoana ny zavatra mitranga. Voalohany indrindra aloha efa nazavaiko tany aloha tany fa mbola ho azavaiko ihany hoe ny degré-any na ny lanjan'ny exécutive ny ordre exécutive de azavaiko kely. Aty États-Unis ny lalàna ambony indrindrany nizaniza zany de manaraka an'io lalàna io daholo. Ny farany ambony de ny constitution ny lalam-panorenana aty Amerika zany no farany ambony indrindrany. De reny resaka divy loteria sy ny sisa reny efa codifié ao anatin'ny constitution reny dia milan'ny kongresy tsy maintsy manova constitution zany, manao amendement na constitution zany vao afaka tena manova an'izay satria ny degré an'ny signaturan'ny président anankiray amin'ny alalan'ny executive order de any amin'ny fahaefatra. Eo anelan'izay roa zay misy ny atao hoe statutes sy ny regulation by agencies de zany hoe any amin'ny fahaefatra zany. Ireo zany aloha zany ny lanjan'ny lalàna anankiray. Reny ordre exécutive sy ny ataon'ny filoha amerikana reny sonia de anisan'ny lalàna ihany koa satria tiany hifanaraka amin'ny objectif-ny zany ny policia ao amin'ny administration. De arak'ilay noteneniko teo hoe ny ireo karazana visa green card rehetrarehetra reny zany marina fa hoe raha mandefa exécutive ordre exécutive ny filoha anankiray dia afaka manova ny policy fa nefany be da be ireo olona izay mpanaja ny constitution de miezaka ny manohatra an'ilay tsy mifanaraka amin'ny constitution. De tena hoe sarotra zany hanovaina an'izay raha tsy mila congrès, mila ny Sénat de mila ny House of Representative. De raisika ohatra hoe raha te hanova an'izay, raha te hanafaona an'izay divy loteria zay ary ny filoha amerikanina de ny zavatra afaka manao an'izay executive order zay izy fa mila mbola misy atanatohatra be da be rehefa ohatra ka manome fotoana izy hoe amin'izao ty no appliqué de amin'izay izy no appliqué fa nefany be da be ireo raha ohatra ka misy olona manakana an'iny de tsy mi-appliqué mihitsy na le daty ary tsy hoe tsy mi-existe fa tsy effective zany le daty. Raha ohatra ary izy te hanova an'ilay tena hoe te aboutir amin'izay tanjony izay izy de zavatra anankiray no azo ataony ary mifanaraka amin'ny amin'ny lalam-panorenan'ny États-Unis zany. Mila mipasy ao amin'ny House of Representative le izy.
roapahatelony de ohatran'izay koa ny amin'ny Sénat de rehefa vita zay de ny state rehetrarehetra mila farafaratsiny 40 state no miakorde an'le izy, zany hoe sarotra be zany manova constitution. Izay no mahatonga ny président anankiray manao executive order. De misy président maro nefa fantany hoe tsy passe mihitsy ny tia, ohatran'izany zao le resaka student loan tamin'ny filoha teo aloha tsy mipasy mihitsy le izy fa nezaka foana zareo zao vita ihany mandany tsy vita le izy. De ohatran'izay no ezaka ataony filoha amin'izao fotoana zao, miezaka mampiasa ny executive power izy fa nefa fantany tsara fa tsy mipasy io, be da be no mipasy satria mbola ao anatin'ny limitiny constitution sy mifanaraka amin'ny rehetrarehetra fa ankoatran'izay tsy mipasy. De ny tiako ny hafatra ameko an'ireo olona izay manam-pikasana hifindra monina ty États-Unis indrindra ireo nanao application amin'ny DV loterie de izao. Zavatra mila atao an-tsaina aloha raha ao anatin'ny roa taona manaraka mbola tsy atahorana io, mbola tsy misy mampiay ahy zany satria ao anatin'ny roa taona aloha zany de hisy fifidianana indray hifidy ny midterm amin'ny filazan'zareo anazy mifidy gouverneur be da be mifidy représentative be da be sy sénateur be da be ny aty États-Unis de mety hiova indray ny olona ao amin'ny majorité hitantsika eo. Zay no teneniko hoe ao anatin'ny roa taona aloha mbola afaka milamin-tsaina. Zavatra tokony atao ao an-tsaina nefany satria ny fombafomba an'ity administration ty de samy hafa tamin'ny teo aloha. Zavatra atao ao an-tsaina zao dia mihasarotra ny fangalana an'ilay visa. Fangalana visa en général zany aloha mihasarotra. Raha ho an'ilay DV loterie manokana de be da be ny olona hahazo ny atao hoe RFE, request for evidence, zany hoe raha ao anatin'ny rehefa voasarika mantsy ny anaranao de misy zavatra maro be, misy medical sy ny sisa de matetika ny olona mahazo RFE amin'ny resaka medical hoe ameo fanamarinana afaka ohatran'ireto efa nananao reto zany ianao ohatran'izay. De le any amin'ny entretien any zany moa zany somary moramora ihany fa mihasarotra le izy satria nahoana ho an'ny Madagasikara zao ny olona ao amin'ny ambasady ao mbola tsy tapitra ny feim-potoana fiasan'zareo any de mety mbola ho somary tsotsotra na de izany ary tsy maintsy manaraka ny policy omen'ny administration eo zareo. De ny zavatra anankiray manaraka ihany koa de be da be zany ny filtre mandeha de mila arahana tsakany sy andavany tsara ny etapy satria vao manao diso anankiray ianao de fa sarotra be no miverina. Ny administration teo aloha mety moramora satria afaka mi-file haingaikaingana ianao de ohatran'izay zany zao ny zavatra mila andrasantsika hoe mihasarotra le izy, mihasarotra ny application be da be ny zavatra takina. Anankiray koa miverina koa le atao hoe hideterminen'zareo hoe public charge ianao sa tsy. Raha ohatra indrindra ho an'ireo olona izay efa nipetraka taty États-Unis zany de miajuste ny statut-any fotsiny izy de reny olona reny mangataka profina public charge zareo. Ho an'ny olona any ivelan'ny États-Unis zao de hoe ameo profo ary aizany profo ahafahanao milaza fa hoe tsy ho public charge anao rehefa tonga aty États-Unis. De eo no hoe ohatrany hoe ho an'ny DV loterie aloha mbola tsy hitako matetika izay cas zay fa ho an'ny olona izay hoe nahazo green card hiasa aty États-Unis de na hoe koa hoe olona
nahazo green card tamin'ny alalan'ny moyen hafa zany de reny angatahany zareo hoe mila sponsor ianao sy ny sisa de raha ohatra ka miala tampoka le sponsornao de amioprovy zay ilazana fa tsy public charge ianao raha miala le sponsor sy ny sisa ny proof ohatra de hoe manana 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 diplôme ianao ahitanao asa aingana na hoe efa manana offre ianao avy amina mpampiasa de zay no resakitsika androany momban'ny visa en général zany mankaty États-Unis fa amin'ny manaraka indray ary masotoa.